Fa vokatry izay rivodoza izay ihany moa dia nihena tokoa ny mpandeha amin'ny Taxi Brousse mankany amin'ireo distrika voakasiky ny fandalovan'ny rivodoza ihany ary ireo vinavinaina mety handalovany izany ihany koa. Na dia eo aza ny rivodoza dia mbola misy hatrany ny Taxi Brousse mampitony renivohitra amin'ireo toerana izay tena voakasiky ny andro ratsy toy ny any Mahajanga. Vitsy dia vitsy anefa ny mpandeha. Maivana mihitsy eo mpandeha amin'ny rivodoza dia tena nihena mihitsy. Misy olona tena mpilehanay raha tena nembotra mihitsy zany rivodoza mety. Nareo nefa mandeha any? Ino miankina amin'izay hoe feno tômôbila zay vao afaka mandeha fa tsy azo entina tsy maintsy mandeha. Tokony hisy fiantraikany foana ka. Ajo hoe mahandro tsipsin'olona dia vao mahay mampian'ilay toetrandro ratsy zany. Normal be mihena an'izay ny mpandeha. Misy ve ny fipetrapesinareo manokana manoloana an'izay hoe makany toerana ihany fa misy hoe andro ratsy? Rehefa eny mahita izy fipetraisana angamba tsy zavatra hoe arakaraky izay zavatra mitsanga any dia fanganana fotsiny reglena misy mba tsy miovana an'ilay ainy dia tisa maro anatiny. Tsisy problème hoe tsy maintsy zona izy ty resaka rivotra zany hoe arakaraky ny fomba itoranan'ilay tômôbila foana miankina fahasahiana foana dia izy mba hatreto aloha zany miorina tsy dia mafy fahasahiana foana dia izy any sans dépendre olona foana koa dia izy tahotra boko tsy maintsy eo amin'ny maha-olombelona zay misy olona tsara mety atsikolona eryorana io ara-tahorana dia le problème. Saika ireo mpandeha izay tsy afaka manembotra ny diany no mihazo ireo faritra voakasiky ny rivodoza amin'izao. Na dia eo aza ny andro ratsy dia tsy nisy fampiakarana ny sarandalana.